Mampirarintso antsika mianakavy tombolasy tombovavy amin'ity fotoana ity talata 4 jolay 2024 andro vaovao indray no nomeny lainary antsika mianakavy ary dia izay no tsy maintsy isaorana an'izany nary zany tafaraka ianao ato anatin'ny fandarana miara-manonja MBS Radio Mada, fandarana izay tsy izoviana aminao intsony ary arahanao amin'ny Radio Mada mazava loatra amin'ny MBS Radio, amin'ny fahitalavitra MBS, arahanao ihany koa amin'ny alalan'ny Facebook sy ny YouTube. Ny faniriana dia hoe ny ahafahanao manaraka hatramin'ny farany ity fandarana izay mitondra famakafakana, mitondra ihany koa ny vaovao isan-karazany ka ny anatin'ireny vaovao ireny no ijerena ny ambaindainy tokony ho fantatra, alalinina misimisy kokoa satria maro ny zavatra tsy fantatsika, maro ny zavatra amboamboarina eto amin'ity fireneny ity ary maro ny zavatra ampanofisina ny vahoaka, maro ny lainga izay afafy etseri ka izany no antom-pisiny itony miara-manonja MBS Radio Mada itony. Ankoatran'izay moa eo ny mpisehatra izay mbola hiakatsehatra eo amin'ny fotoana izay andaminana satria tsy maintsy misy ny fandaminana mbola ho avy eo fa ny razafy manantany izay mpitondra famakafakana ihany koa atao anatin'ny fandarana, mbola ho avy eo ry Alain Miseza izay filoha lefitry ny RMDM misanana Antananarivo, mbola ho avy eo ny solombavambahoaka ny Madagasikara voafidy tamin'ny alalan'ny Tiko Madagasikara atao amin'ny boribory tamin'ny faefatra, ny député colonel Rambo tsy izoviana amintsika intsony izany député izany. Ary raha resaka hoe tsy fandripahalemana, resaka momba ny foloalinda ananany faizany zany bien placé tsara mihitsy izy amin'ny firesahana anjany, indrindra moa tamin'ireny resaka hoe wawawa be sakoroka tamin'ny sabotsy ireny dia ho hitantsika eo ny fanazavany misy ihany koa lafikevitra hafa izay tsy maintsy hoentina eto amin'ny fandarana. Zay no ela tombolasy tombovavy fa amin'ny fanokafana ny fandarana aloha zany dia tsy hay ny tsy hitondra ny fiaraha-miory amin'ny zokobe mpanao gazety Remy Rajaharizavy zany izay nandao ny tany mba andro vitsy izay dikan'izay dia misaona ny fianakaviambeny ny fanaova gazety eto Madagasikara tsy izoviana amin'ny mpanao gazety izany ray aman-dreny izany satria akoatra mampanao gazety azy dia nanoratra boky maro samihafa izy resaka tantaran'ny Madagasikara, nitondra ihany koa ny atao hoe fanorona lalana ho an'ny zandry mpanao gazety taty aoriana ary tena nanome modely tokoa tamin'izany hoe tontolon'ny asa fanaovan gazety izany ka dia mampahery zany ny fianakaviany ny miara-manonja MBS Radio Mada. Ny resaka raharam-pirenena manontany ny maro, izy moa hoe fomba manontany fa ny tena ao an-tsain'ny rehetra dia ny hoe mandeha makaiza ity fireneny ity, hoentina makaiza ity fireneny ity ary anahoana ny hotoyan'ny fiainana malagasy, ahoana ny fafana miteny eto amin'izany hoe Madagasikara izany satria raha ny zavatra misy zany zao dia any amin'ny fanampenana, any amin'ny tsy famelana, any amin'ny fanakanana amin'ny fomba rehetra mihitsy ny fanehoan-kevitra sy ny fitarainana no tena ataony ny mpitondra amin'izao fotoana izao, zany hoe zay metsiketsika eo tonga dia ataovy ny fanakanana araky izay tratra. Misy teny moa hoe mahatena, hoe tena hoe mahateo mihitsy, tena hoe azavela mihitsy ary mihitsy amin'ny fomba rehetra mihitsy no hoe anaovana an'izay hoe fanakanana izay. Dia manoloana zany rehetrarehetra zany dia petraka amin'ny fanontaniana hoe dia ahoana zany no toyany, dia tsy afaka hiteny tsony ve nefa Madagasikara lazaina fa hoe firenena manaja ny demokrasia, fa inona ny dikan'izany demokrasia izany, fiatsaram-belatsy ve zany mibetsaka eto, rehefa tonga any amin'ny sehatra raisam-pirenena any dia ohatrany hoe paradisy Madagasikara, nefa rehefa tena jerena ny eto amin'izany ny Madagasikara zany dia mifanohatra amin'ny zavatra izay tenenina etseroa. Ny mpanao politika aty amin'ny fanoherana no miteny ny marina
mitondra ny tsikera ary tsy vitan'izay fa mitondra ihany ko ny vahaolana fa tsisy mieno ilay vahaolana lazaina ndray fa hoe fitiava-tseza lazaina indray fa hoe tsy tia fandrosoana sinsisa ka iza ary zay fandrosoana eo aiza izay fandrosoana eo ary ny zava-misy eto amintsika dia amariny ny taremarika tato anatin'ny volana vitsivitsy zao de sao tsika mieritreritra hoe any amina firenena afany no tena hoe jereniny izao tontolo zao tsy maran'izay fa efa mitodika eto Madagasikara zao ny masony rehetra tao anatin'ny volana vitsivitsy zay io tsy resaka hoe resaka hoe corona tsy resaka hoe momba ny hoe fiainana tsy fandrosoana amin'ny akapeny zay aloha mipetraka eo ihany fa le resaka tena hoe fanakatsakanana sy ny tsy fisiny ny tena demokrasia tena izy eto Madagasikara no kotabaisin'ny olona ny velany any amin'izao fotoana zao ary resahan'ny olona foana ohatra maro ireo gazety tompoko vahiny eto Madagasikara izay mijery ny zava-misy eto ao ny fahitalavitra ao ny radio ao ny gazety antsoratra man tsy de misy presaka loatra fa loatra zao raha isika zany hoe gazety frantsay Le Monde zany dia manana solotena eto Madagasikara zareo envoyé spécial zany hoe dikan'izany envoyé spécial zany de tsy hoe any amin'ny birao any Paris fotsiny no manoratra fa solotena mihitsy no any amin'le firenena de manana solotena eto io gazety io miaina miaraka amin'ny malagasy eto miaina mahita ny fahoriany ny malagasy eto toy ny fiainany solotena ny banky iraisam-pirenena eto amintsika miaina ny krizindrano eto amin'ny kapitalina Madagasikara eto Antananarivo zany hoe tena iainany mihitsy ilay tsy fandehanan-draharaha sy ny fahantrana eto amin'le firenena malagasy dia vao andro vitsy zay vao tamin'ny 12 Jolay farany teo 12 sy 20 androantsika 9 Jolay zany hoe efatrandro lasa zay no nivoahana artikla anankiray mitondra ny lohateny hoe Madagasikara Andry Rajoelina le maître des désillusions eo alohatsika inona ny dikan'izany hoe désillusion zany dikan'izany désillusion zany tonga de itsina de hoe fampiasonana zavatra fampanentenana zavatra tsy misy zavatra fampanofinofisana fotsiny fa zavatra hoe tsy miatraika akory ka zavatra tsy misy ve moa hiatraika amin'ny tsirairay ary Le Monde Afrique no namoaka azy eo amin'ny hoe tokotambe ny politika eto Madagasikara ary manana solotena eto Madagasikara izany gazety zany fantatsika fa gazety amin'ny teny frantsay manana solotena eto izy ary dia izay no fomba hitaterany ny zava-misy eto Madagasikara dia ao ambanimbany ao izy moa lavalava ihany fa misy apahany zany zay no raisina ho alefan'ny teknisianao dia milaza tsara mihitsy ny fanazavana anio lohateny lehibe io de zao ny lazainy hoe la gravité de la crise alimentaire qui frappe le sud de la grande île ozy depuis des mois ne fait aucun doute. Tous les observateurs notent qu'elle est la plus dramatique depuis au moins 10 ans dans cette région chroniquement frappée par la faim. Les chiffres donnés par l'ONU sont spectaculaires. Plus de 1,14 million de Malgaches sont aujourd'hui en situation d'insécurité alimentaire. Anankiray io. Zany hoe raha dikatsika tsotsotra zany dia efa misy ray tapitrisa mahery amin'ny malagasy amin'izao fotoana zao no miaina ao anatin'ny tsy fahanjary-tsakafo. Dia inona ny ifandraisan'izany amin'le hoe fampanantenana etsero zay misaotra ny namana teknisiana dia mbola misy an'ilay artikla anankiray ihany koa somary omaninao rehefa avy eo dia tsy olona izy fa rehefa avy eo mbola misy anankiray eo amin'le hoe à 18 mois de la fin de son mandat
zay no ho alefantsika eo rehefa avy eo fa reny dia fampisehoana antsoratra ataony mpanao gazety vahiny ho hitan'izao tontolo izao ny zava-misy eto Madagasikara. De raisitsika ilay artikla teo, ray tapitrisa mahery amin'ny malagasy no miaina ao anatin'ny tsy fanjari-tsakafo. De inona no atao manoloana an'izay? Inona no ataony mpitondra fanjakana? Manana fotoana ilay mpitondra anakanana ny faneho-kevitra izay kasain'ny RMDM zao farany teo Macro Beoritrika. Manana fotoana izy, afaka mietsika zany lay mpitondra fanjakana, afaka mietsika zay ny hoe ny fitaovana rehetra eo ampelantanany, ny teo moa zany de ny mpitandro filaminana no nampiasainy. Afaka etsehany zany zay afaka etsehany rehefa tena hoe misy zavatra tiany fitondram-panjakana atongavana hoe ity tsy maintsy tanterahana. Dina moa zay le tamin'ny sabotsy sakano ny hoe fidiran'ireo RMDM-ndreo ao amin'ny Macro Beoritrika izay toerana privé. Ay zany ny mpitondra fanjakana rehefa tena etsika izy am'izay zavatra tiany atongavana de afaka ataony zay. Ko maninona tsy mietsika manoloana nyty fahantrana be eto Madagasikara ty? Ampiasao daholo ny fitaovana eo ampelantananareo, ampiasao daholo ny fahaizanareo, ny diplomanareo, satria raha hoe anao minisitra zany ane anao na hoe mpiasam-panjakana ambony mipoapoaka mihitsy ny diploma, nianatra zao manana diploma zao, ka nahoana navoakan'ny gazety frantsay ato hoe ray tapitrisa mahery ny malagasy any amin'ny faritra atsimo no miaina any amin'ny tsy fahanjari-tsakafo zany. Ka maninona tsy ho ampiasaina ny fitaovana eo ampelantananareo rehetra mihitsy mba ahafahan'ireo malagasy piray tanindrazan'ireo zany mba tsy miaina intsony ao anatiny zany hoe tsy fanjari-tsakafo izany. Fa resaka hoe fidirana ao anaty lakoro, fidirana ao anaty toerana privé no ampiasana ny fomba rehetra mihitsy, ampiasana ny olombelona zay azo ampiasaina amin'ny alalan'ny mpitandro filaminana, ampiasana ny fitaovana isan-karazany tonga hatramin'ny fisamborana zany. Fangareny fiarakodia ny mpitandro filaminana reny anga mandeha am'izao, mandeha gasoiliny reny, mandeha misy carburant reny, zany hoe misy vola lanina zany amin'ny fanakanana ny olona tsy anio hevitra raha le tamin'ny sabotsy iny fotsiny. Ko maninona ny eo ampelantanan'ny mpitondra fitaovana eo ampelantanany, ny atidohany sy ny rehetrarehetrarehetra tsy ampiasaina mba hoe anavotana alay piray tanindrazana. Manana fitaovana ianao, manana olona ianao, manana fotoana ianao amin'ny fanakanana ny hoe faneho-kevitra zay hoe fanavotam-pirenena ataony RMDM, ataony aty amin'ny mpanohatra zany. Fa tsy manana fotoana ve ianao amin'ny hoe famonjena andreo piray tanindrazana, raha izay fotsiny no alaina ohatra. Ary tena zava-dehibe le hoe famonjena ny olona izay atratra ny tsy fanjari-tsakafo, satria ain'olombelona eo. Ny ain'olombelona ve zany latsa-danja kokoa no ny fanakanana ny faneho-kevitra ataony ny mpanohatra. Mba lanjao ane zay, iza matanjaka kokoa, iza mavesa-danja kokoa, ry ain'olombelona. Tsy anjatony, tsy anarivony, tsy anetsiny, fa amatapitrisany, amina million am'izao fotoana zao io, am'izao fotoana zao. De zay mahatonga ny mpanao gazety vahiny ilazany hoe le maître des désillusions, fampanantenana be dehibe. Zavatra tsy misy fiatraikany any amin'ny olona no teneniny zao, zay foana no eno zany eto seroa, de famonoana afo. Tsy miteniteny foana ny mpanao gazety ary ty ma raha iteny ndray zao ny any ambadika any hoe zavatra io samy manana fomba fijeriny. Samy manana fomba fijeriny fa ny iainana tena zava-misy manahoana. Désillusion daholo no zavatra alefa any amin'ny vahoaka. De mbola misy frazy anakiraiky olona misimisy kely eo zany milaza ihany koa ny hoe araka ny lazainy ny Le Monde any zany zao ny lazainy hoe à 18 mois ozy de la fin de son mandat,
zany hoe volana vitsivitsy zany a amin'ny mialohan'ny fiafaraniny tao mpiasan'ny filoha-pirenena le président continue de faire des promesses tous azimuts alors que la grande île s'enfonce un peu plus dans la misère. Zay. Zany hoe eo amin'ny 20 volana tsy faranany fitaom-piasan'ny filoha-pirenena zany na ny mandat dia mbola mitondra promesse tous azimuts izy. Zany hoe fampanantenana ataontsika hoe maro lafy. Zay, fampanantenana misandrahaka be tous azimuts. Nefa etsen-daniny io zany la grande île s'enfonce un peu plus dans la misère. Etsen-daniny memafy hatrany ny fiainan'ilay malagasy any amin'ny tena hoe fahantrana lalina misère, fahantrana lalina, fampanantenana etsy promesse tous azimuts fa promesse mandeha fampanantenana mandeha fa mifahantrana atao mikika any iainan'ilay malagasy. Zany no ilazany ny mpanao gazety avy any ivelany ny zava-misy eto amintsika. Dia misy samy teny ray ve hoe diso zany na hoe tsy marina zany fampanantenana foana herintaona mahery no tsy faranany fitaom-piasan'ny filoha-pirenena de mbola mitohy hatrany ny fampanantenana. De eo ny fiakaran'ny vidim-piainana ihany koa. Les familles entre misère ozy izy et débrouille face à l'inflation. Manoloana n'ilay inflation zany lay fiakaran'ny vidim-piainana de samy demerta ny fianakaviana tsirairay. Fangatsy misy mpitondra, fangatsy misy mpandamina ny fiainana toe-karena eto amin'ny firenena. Kanefa ilay fitondram-panjakana zany raha ny fahitana azy toy tsy fohany daholo ty rehetrarehetra ty, tsy fohany any amin'ny resaka fandrarana. Io resaka freena taxi be io ane fandrarana ane io io resaka vanille io ane fandrarana ane io na be dehibe ny famatotra ao anatiny io, ny mpamboly, ny mpanondrana, ny mpikarakara, ny mpitatitra satria tateriny io sinsisa tontolona fandrarana daholo zany. Io resaka carburant io ane fandrarana daholy. De normal be ny secteur privé raha hitabatamba. Efa nisy fotoana niantso mpampalala vaovao ny secteur privé na sehatra tsy miankina hoe sepitra zay, maty zay, ary secteur privé zany misandrahaka amin'ny lafiny maro zany dia tsy misy ilay vahaolana tena hoe azo raisina hoentin'ilay mpitondra fanjakana amin'izao fotoana zao. Tsy misy. Miteny zareo hoe misy fa vahoaka miteny hoe tsy misy. Miteny le vahoaka hoe tsy misy satria tsy misy fiantraikany amin'ny ilay fitenenana etsero. De zay no mahatonga ny rehetra miteny hoe désillusion no betsaketo, fampanantenana pokata mibetsaketo, fampanantenana tsy mitondra inona, tsy mitondra vokatra any amin'ilay fiainan'ny tsirairay, tsy mitondra vokatra tsara any amin'ny fiainan-tokantrano fa vokatra ratsy no hita aloha. De mbola mpanantenaina foana, tsy mandry an'izany intsony ny olona. Maty iziko, tsy mihinan-kanina iziko. Ianao mampanantena zao nefa ny zanany mianatra any amin'ny EPP sy ny CEG na lacré ara tsy voavidiny le fanjakana fa mbola ny ray aman-dreny no mandoa an'izany. Lacré. Zao rehefa tsy tokony lacré tsony eny no atao fa mampikohaka manepitra le vovona lacré iny. Efa tsy tokony reny tsony efa tokony tableau blanc. Tableau le fotsifotsy reny de ohatran'le feutre reny le azo fafana. Reny zao no tokony atao ary reny zao no atao hoe manaraka ny norme, tsy manara-penitra mihitsy fa manaraka ny norme. Fa ny antsika mbola hoe lacré fa mbola ny ray aman-dreny no asaina mividy an'izany. Hatramina hoe cahier be reny ampiasany amin'ny any amin'ny lakilasy amin'izao fidiran'izao mantsy no ahitana an'izay. Maninona ny tsy ampiasainy ilay fanjakana ny heriny rehetrarehetra, ny atoany rehetrarehetra satria eo aminy daholo ny ato rehetrarehetra. Maninona ny tsy ampiasainy amin'ny fikarakarana an'izany? Maninona ny tsy ampiasainy amin'ny fikarakarana ny
Piray Tanindrazana izay ray tapitrisa mahery no tratrany tsy fanjary-tsakafo any amin'ny faritra atsimo. Sa tsy malagasy ireo? Tsy malagasy anga reo? Sa ahoana ny eritreritry ny sasany amin'izany? Malagasy ireo fa variana amin'ny fanarahana sy fanenjehana ny mpanohatra. Le fahantrana efa mikika efa vakivava mihitsy hatramin'ny any ivelany any. Mpanao gazety moa zany de mahita sy miaina an'le izy. Efa tena hoe efa tsy izy tsony ty. Fa ay zany mahita ny fomba rehetra ihany rehefa am'izay zavatra tadiaviny sy am'izay iarovana ny sehatra izay mitondra. Io mantsy le misy miteny ny fiarovana ny androm-panjakana. Marina zany. Zany no andraikitry ny mpitandro filaminana miaro izy ny androm-panjakana, manaja ny lalàna sy ny sisa. Fa nga misy mandaha zany, marina mihitsy zany ary tena tsy misy diso. Marina zany. Fa ny lalam-panorenana ihany koa de milaza amin'ny hoe faneho-kevitra. Milaza ny amin'ny resaka zo isan-karazany. Milaza ny amin'ny hoe izao ny rafitra mipetraka eto amin'ny firenena, chef de région ny resaka eto. Voalaza any amin'ny lalam-panorenana zany. Fa tsy zany no zavatra misy. Fa amboamboarinao le izy io resaka vonjimaika fotsiny io vonjimaika fotsiny io fa io resaka gouverneur io fa ny asany ane mitovy ihany. De zany no aletika ao an-tsainy ny amin'ny malagasy. Fa le lalam-panorenana ne hatramin'ny virgule karavalo manan'izay hatramin'ny virgule tsy azo interprétena amin'ny fomba iny io fa rehefa io de io, rehefa voasoratra de voasoratra ary ampiarina, ajaina aloha de aveo ampiarina ary misy velona amin'ny fanaovana voasoratra ao na inona hoe fahaizana manazava eo. Aveo le izy mbola amin'ny alalana dekret no ikitihana ny andininy ao anatin'ny lalam-panorenana. De inona moa zany? Ny lalam-panorenana tsy voahaja. De misy miteny any ambadika any hoe atao ny alternance démocratique, mendrasa fifidianana. Zao. Nga moa nisy ny teny teo hoe tsy mahandro fifidianana. Fa ilay fomba, ilay zavatra tsy mety ao anatin'ilay fikarakarana ny fifidianana no tsy izy, ary eo ihany koa ny tsy fanajana à la lettre ny lalam-panorenana. Samy teny ve zany zao ny mpitondra fanjakana hoe manaja toy ny Andriamaso, manaja à la lettre ny voasoratra ao anatin'io lalam-panorenana io. Tsy misy adaly eto na hoe vendrana na hoe tsy fatako tsony zay ilazana azy, fa miara mahita ny besinimaro. Ny governorane sady mandidy de homana izy zany zao raha ny zavatra misy amin'izao fotoana zao, tsy voafidy izy aloha nefa ny milaza hoe fidiana. Fa nga ny gouvernoura ny fidiana fa nalatsaka avy any nanina fotsiny. Aveo raha hoe chef de région zany fidiana. Nefa tsy chef de région ao ary tsy mbola nisy fifidianana chef de région zany. Akoatr'izay ihany koa ny conseil régional mbola tsisy an'izany. Zany averimberina eto foana mba ho letika tsara ho an-tsain'ny saitsika vahoaka ao anatin'ny ati-dohantsika vahoaka ao. Fa fifidianana chef de région no voasoratra ao anatin'ny lalam-panorenana. Araka ao ve zany sa tsy araka ao? Sa tsika ihany koa mody tsy maraka. Fa zay no izy, chef de région ary conseil régional. Raha vao misy resaka fikitiana vola dia hoe vola ampiasaina, vola metra, vola vola. Reny zany tsy maintsy ohatran'ny commune. Misy ny conseil filan-kevitra. Fa tsy tonga de hoe manao zay karaha vao hoe manao zay tiana atao sady mandidy de homana de jadona ny dikan'izany. Nefa le firenena mbola atsoina hoe repoblika, hoe manaja ny demokrasia. Aiza zay manaja ny demokrasia eo tsy manaja ny demokrasia zany. Dia lasa zay le toedrarà misy eto amin'ny firenena malagasy amin'izao fotoana izao. Zay le izy. De eo zany lay vahoaka malagasy fa
tena hoe sahirana de ahoana ihany izy ty de ahoana ihany de ahoana ihany de zao koa aloha raha miteny ianao zany hoe vahoaka tsy vita ny teny fotsiny hoe vahoaka fa hoe vahoaka olom-pirenena citoyen mandray andraikitra misaina tsara fa tsy hoe ny raha mpanao politika ny RMDM amin'ny RMDM zany an'ny tim zany zay efa sahirana ka ny fietsika sy ny fampatsehivana ataony aty amin'ny mpanohatra de mba hikatsahana indrindra any fampanjakana ny marina ny tsy fanekena any fanaovana mpimamba ny harem-pirenena ny tsy fanekena any fanaovana mandidy de homana eto amin'ity firenena ity ka ny fijoroana amin'izany dia mba mahatonga alaya fidiram-bolanao ao atokantranao mba mahatonga n'le sakafo hoaninao ao anatin'ny vilaninao ao raha tsy efa lafo le vilaninao mba hitombo sy ara-pahasalamana mba hahatonga ny zanakao mba hianatra araka ny tokony izy fa tsy hoe sakrifena ny sasany hoe hianina tsy mianatra aloha fa tena tsy tafavoaka ntsony fa hianina sy anina ihany no mianatra na ny amin'ny sekolim-panjakana ary zay andoavam-bola dia zay no zava-misy mba mahatonga n'le fiainana zany mba hialana amin'izao fahantrana izao no mahatonga ny mpanohatra miezaka mba hiteny miezaka mba hoe hitondra ny vahaolana fa lizy mantsy efa mandehabe ny sainny eo anivon'ny régime zany am'izao fotoana zao ny fitondrana hoe raha vo hanao zany hoe mbola futur zany mbola ho avy zany hanao zavatra mikarakara zavatra ny mpanohatra na tim io na RMDM io na mpanohatra iny io na SVM io de efa mandeha aingana be ny sainny eo anivon'ny fitondrana inona moa zany mandeha zany so de zao tonga ohatra le tamin'ny sabotsy zao de efa azoazo tsaina mihitsy ny zavatra fampiresahana tany ambadimbadika tany tonga de sakano so de zao mantsy so de hitatra ty io so de zao so de zay foana de lasa mieritreritra any amin'ny zavatra tsy eritreretin'ny rehetra ny sasany satria misy zavatra mampiaha azy ao fantatra zareo tsara koa moa reny nitranga tamin'ny 2009 reny fantany reny satria ny akamarony ny ao anivon'ny fitondranany amin'izao fotoana zao dia miaina tsara tao anatin'ireny 7 ireny zany de fantany tsara ny zavatra tamin'ny 7 dia mandeha be le heritreritra tonga de sakany tonga de zao de ataovy dolo ny plan rehetrarehetra sy ny sisa ainao no manao ny plan mba tsy hahafahan'ny RMDM anao ny hetsika fanavotam-pirenena tao amin'ny macrobeoritrika ny mametraka ny stratégie isan-karazany mba tsy hahafahan'ny RMDM miditra ao amin'ny macrobeoritrika fa maninona ny tsy hay ny manala ny tsy fanjari-tsakafo any atsimo maninona ny tsy hay ny famanany olana momba ny lavanilina io ne tsy vitany hoe idirana politika samy manan'izay fomba fiteniny aloha fa ny zavatra marina de tena hatrany voalohany mihitsy no efa vo le resaka lavanilina mbola ho avy moa ny namana iresaka an'io fa maninona ny tsy hay ny mampiakatra ny fari-piainan'ny malagasy ny pouvoir d'achat ny fahefa-mividy maninona ny tsy hay fa ny manakana ny RMDM tsy hiditra ao macrobeoritrika zay mifanontaniana ankizy 5 taona no nametraka n'izany fanontaniana zany omaly de napetrany taty de taitra mihitsy ny tena hoe maninona ankizy 5 taona hoe tena mipetrapetraka tsara mihitsy ny stratégie plan alaina dolo ny sarintanina nalakely alaina ny sarintanina beoririka ato tonga de asio barazy asio an'izao tena mipetrapetraka tsara mihitsy tonga de barazeo ato zany miasa am'izay fa maninona ny tsy hay ny stratégie amin'ny fanalana ny fahantrana ny gasy
maninona ny tsy hay ny stratégie amin'ny resaka io resaka carburant io ohatra zay hoe tena iankina ny toe-karem-pirenena faralazaina fotsiny io tsy miankina aminay fa miankina amin'ny ady any Ukraine io fa nga ny ady any Ukraine ifarana rapitso tsy mifarana rapitso zany io de zao de hoe le lasantsy zao efa midina tsy latsaky ny $100 ny ray baril de izay indray zany ny teneniny eo hoe mba hoe ampilambilamina sainy malagasy fa nga enao manantena hoe raha midina any amin'ny $60 io de hoe idiny io vidina lasantsy io mbola mandotrosany reto le pétrolier reto efa mirangorango hatramin'izay ainao zany dikany hoe mirangorango tena hoe miandry anao izy zany mirangorango ao aloavo ny volanay aloavo ny volanay fa so anao mieritreritra hoe raha ho tafidina hoe ny ray baril hoe any amin'ny $50 na $40 de hoe fa na hoe milamina ny ady any Ukraine de hoe idiny io ohatrankely finoana amin'ny maro ohatrankely finoana amin'ny maro ohatrantsy zay no ofipetrany fa ekena hoe nisy fotoana latsaky ny $100 ny ray baril ngamba ataoko hoe teo amin'ny herinandro teo fa vao nijerena teo io ane miova isa minitra fa vao nijereko teo $106 ny ray baril fa tsy marina ntsony zany hoe latsaky ny $100 zany 106 indray ary io miova isaky ny 2 minitra isaky ny 2 minitra io vidina la solika carburant io eo amin'ny ray baril zany ka zay le izy hoe ohatra ray fotsiny aloha ny raisitsika teo ny amin'ny hoe rehefa etsika zany ny fanjakana ainy ihany ny metsika rehefa etsika izy hoe anakana ny fanionkevitra ataony RMDM sy ny dima de hainy tsara zany mapetsika fiarakodia mapetsika mpitandro amin'ny filaminana mapetsika an'izao etsehana daholo zay azo etsehana fa rehefa hoe analan'ny vahoaka malagasy ao anaty fahantrana ohatrany to tsy hainy zay nefa antony gazety any ivelany any tsy ny Le Monde any fa mbola misy gazety hafa koa misy an'izany Lacroix zany Lacroix gazety vazaha koa zany na manafaniry arabaina anao fa tonga eto akaiko eto fa miresaka an'io tsy fanjari-tsakafo crise alimentaire majeure ozy any amin'ny faritra atsimo ary no amafisiny firenena mikambana sy zany antsoina hoe tambazotra scientifique World Weather Attribution zany no miteneny zany crise alimentaire majeure ko maninona ny fahaizanao maninona ny fahefana eo ampelantananao zay nampindraminy vahoakanao maninona ny folo alin-da zay eto amin'ny firenena tsy ampiasaina hiady amin'izany hoe crise alimentaire zany fa ny fanafaram-bary indray no atao nefa le tatsaha afaka ampiana tsara ampio ny tatsaha de vita point zay fotsiny ampio amin'ny fomba rehetra ny tatsaha de tsy misy crise alimentaire eto Madagasikara fa aza anaovana désillusion tsy mila an'izany désillusion zany ny gasy tsy mila fampiasona an'izany intsony ny gasy amin'izao tsy mila fampanantenana pokaty intsony ny gasy efa ampy azy zay be zay atao an'izao anao an'izao jerena nefa le volany andrahokan nefa lafo jerena nefa efa tsisy atoriana intsony ny sasany fa ny latsim-pandriana efa natao kitay tsy manam-bola intsony hividanina kitay ary ohatrinona ny sarbo zao ohatrinona ny sarbo tsy mahazo intsony ny 200 ny 300 ny 400 500 farany fambany zay vao mahazo sarbo nefa zany le hoe vie quotidien an'ilay malagasy ianao atso amin'ny style makatso amin'ny makarosy ny sisa ary zao alohan'ny andraisana namana faniry de ny fitenena de ny tadidiko zay zavatra ataony ny mpanohatra ohatra hoe ny team zay zavatra ataony ny atao hoe mitsikera ny fitondrana ohatra hoe nandeha nakary ny team de lasa miazakazaka makany ny mpitondra fanjakana ohatra tany Ambatondrazaka any tiako Madagasikara de afaka andro vitsy lasa ihany koa reto sy nakany de nangalatahaka de hoe nanao redynamisation de zao le redynamisation an zareo tsy fantatra ntsony hoe ahoana ny efa ny team efa ela be nanao redynamisation lasa indray ro laratsiraka nandeha nakany amin'ny faritra avaratra nyresaka momba ny lavanilina izy moa fa ela no ntsikerana io voatsy ela akory lasa ihany koa ilay mpitondra fanjakana nakany avaratra ihany koa de netretina ngamba hoe ho matenana hoe tena ho saromana ilay
zavatra nataony Rolaratsiraka tany amin'ny faritra avaratry ny nosy de ohatr' zany foana le izy ohatr' zany foana zany lay eto Madagasikara variana manentsika sy mamafa sy manakona ny zavatra ataon'ny mpanohatra sy izay hoe mitondra fitsikerana izany ny tsikera tsy mipopotra to am'izao tompoka fa misy antony eo zay ilay fipetraky ny raharaha ka de anjarantsika no misaintsaina tsara anjarantsika no manaraka tsara an'lay izy satria mbola mitohy ty raharaha ty ny tantara de mbola itohy zay ny irany nanahary ny tantara de mbola itohy fa tsy mijanona eo dikan'izay zany mila mijoro mila tena hoe entitra tsara amin'ny fanarahana ny atoetra raha fa aza hoe manaiky hiaran'izany hoe désillusion zany araka ny filazan'ny mpanao gazetin'ny Le Monde Afrique mpanao gazety atsoratra frantsay zany izy io de eo ihany ko zany ny gazety atsoratra mbola miteny frantsay ihany ko ny La Croix izay miteny ny crise alimentaire any amin'ny faritra atsimo de atsika zany misaintsaina an'le izy aza varinany hoe zao aza miraharaha zay fiainan'olona any hoe rianina hono ohatr' zao hoe fa maninona rianina de ahoana nareo tsy mampitombo ny sakafo hoaninao zany tsy mampitombo ny vola miditra ao tokantranonao zany fa de so anao la ny andro fotsiny andany andro amin'ny resaka fiainan'olona risy resaka any am'izay any ambadika any tsy an'le izy fa ny tena hoe fijerenany marina no tena zava-dehibe merabanao namana faniry raha zafy manatany efa tonga ianao io dia menanao indray raha sehatra ndao ary miaraba rina de misaotranao nanokatra ny fandarana tamin'ny maraina teo makasitraka ny teknisiana antsika ombadiky ny sary sy ny feo zay miasa mafy efa maraina io zany de mijery zay fomba handraisantsika rehetra ny miara-manonja MBS Radio Mada ny namana any amin'ny Radio Madako arabaina de ranomsa malala robena zany kokoa ianareo telo menadany tena manao ny ainareo tsy ho zavatra ihany ko mampita ny fandarantsika de zava-dehibe zany akoatran'izay dia miaraba ihany ko reo namana rehetra zay mpanaraka atsika ny ampitan-dranomasina marobe de marobe mihitsiny ary feno afatra miafy na MP ato amin'ny compte quat ny WhatsApp misy miantso ny telefona de mandefa afatra marobe ianareo hitanay ihany ko reny afatra amin'ny page ny MBS reny sy reny fanehon-kevitra marobe zay asehonareo reny mahavelo bevata rolahy mahafinaritra ary makasitraka satria mamporisika ny ekipa miara-manonja MBS Radio Mada trany zany ikaroka kokoa hanana ny fijoroana ao anatin'izay hoe asa masina ho an'ny fitiavan-tanindrazana sy ho an'ny fanompona ny firenena satria zao fijoroantsika rehetrarehetra zao na iza dia ao anatin'izay hoe mijery zay tombotsoa ho an'ny firenena satria raha tsy ijorotsika androany raha tsy etsikatsika ary raha tsy hosa ary raha tsy mino koa ny hefitsika amin'ity zavatra ataontsika ity fa hitondra fandresena de zava-poana fotsiny ihany de zay ny mbola mahafinaritra ny ekipa rehetra dia mahita sy mahafantatra nyreny firaritso alefanareo ny MBS Radio Mada ireny de velom-pakasitrana manoloana izany nisorana nefa fanomboana nentinyrena teo tsy maintsy antitranteriny zany ny antony mahatonga hiteny an'izany manko de hoe le fandavatena amin'ny fifoazana maraina fiazakazahana manao fandaminana mihitsy zay mirahalahy ny fitrandraham-baovao ny fandraisana vahiny ny fandraisana ny vaovao rehetrarehetra ny karazana traitement reny information reny zay mitotona de zava-dehibe ka inyray menyriny iny tao anatin'ny Le Monde iny dia mbola sombony kely tamin'ny nambarany Le Monde satria pejy maromaro avakely nge faly le titre pejy maromaro tam'ty zavatra navoaka an'ty tsy hay zany zao zay azo amin'ny gazety Le Monde am'ty hoe Madagasikara André Rajoelina le maître des désillusions zany hoe mpampianatra manao fampanantenana tsy hita masona mampanofinofy
zay zany mpampianatra fampiasonana mampanofinofy de alefasika hoe fa le sary mifandraika an'ity le misy an'le histoire de conte hafahafa zay mihitsy le izy le tantara ohatran'zao mihitsy le izy zany de miesiny eo de manaoka eo de mieritra eo ny rehetra de mamaky velo rano eo ny stomma tamina gazety piseho isan'andro izy ty zany satria misy caricature zany misy nga lehibe eo mitantara zany hoe tonga ny fotoanan'ny angano heure du compte zay ny dikan'io de mamaky boky de le boky vakina velo rano de misy olona mieny eo akaikin'le ranga mamaky an'le velo rano ao anatin'le heure du compte fa reo olona mieny reo efatra zany zao misy ray mpianakaviana rem-pianakaviana de ny zanamenada de samy matory miesona zay le papiesona mieritra zany natao mieno an'lay angano ny dadabe ohatran'izany manko le taloha rehefa takariva morom-patana de misy koa le hoe latabatra boribory de misy le hoe lambanana zany mila hay daholo zany de eo am'zany vanim-potoana zany fa misy koa le fotoana zany le takariva morom-patana iny tena tsara manko le mandrosoko taisy le miandro vary arivo de miaraka am'le jiro pétrole kely na le fanala na le labozia de eo dadabe sy bebe zany no mitantara angano fa eo koa izy mitantara ny lasana fa amin'ny akapobeany zany rehefa le mitantara angano iny de zay mino an'iny tsara ny tsy mino moa zany de anjarany de ohatran'izao zany le sary hitatra le caricature rehefa ny adevitra ngezabe eto amin'ny firenena na olona mitonga any amin'ny sary hitatra de efa ngezabe amin'ny fomba fanarahana amin'ny vaovao zany de tonga eto zany le sary am'izao fotoana zao hoe misy an'ilay pozin'le olona toa de fantatra avy hatrany izy olona mamaky boky velo rano io manao solomaso somary misy an'le volo kely etra ny sanga kely io zany de fantatry ny rehetra de misy olona miesona eo zany de iny sary iny zany ahazona maka sary an-tsaina hoe miesona mihitsy le vahoaka malagasy satria ohatry ny angano le resaka velo rano am'izao fotoana zao zay iendrik'io sary zay mivoaka io dia averintsika kely le adevitra faharony amin'ny hoe averin'ny faly kely eo ihany le izy andry rajoelona le mpampianatra zany amina fampanantenana zay tsy hita masina manofinofina fampiasonana le monde africain nanoratra an'izay kasa zany na hotratrany cybercriminalité iny le monde iny asa ndray na hitondro ndray zany de hoe ny mpanohatra na mpanoratra an'iny na avy any am'ty mana HVM na ny panorama na ny RMDM ho tondrona ao ambadika ty le monde africain ty fa io izy io par Laurence Caramel ozy izy Antananarivo envoyé spécial publié le 22 juillet 2022 à 18h précis tsara mihitsy ny nanaovany Laurence Caramel azy envoyé spécial efa nazavaindrina ny dikan'izany misy fandaharana taloha le capital sy ny sisa tamin'ny fahita lavitra de misy koa fandarany envoyé spécial de rehefa envoyé spécial zany de hoe iraka manokana de manao fanadiadina manokana exclusivité an-javatra iray ohatra na maka iray document an-javatra iray de zao ny fomba alfahitany Laurence Caramel azy ity zany tsy Laetitia Bezay intsony manoratra ity zany tsy Sarah Teto fa lay olona avy any mihitsy ny tonga eto de azavainy tsara mihitsy hoe navoaka tamin'ny 12 jolay zany hoe tamin'ny zoma sabotsy ny etsika nataon'ny tolona ho an'ny fanavotam-pirenena zoma no mivoaka ty tamin'ny Eninora-riva ary taoriana ny fanambarany ny FFKM taoriana ny fanambarany ny FFKM de maro be ny zavatra soratany eo ny sombony tenen'ny rina teo mikasika an'le resaka olana ara-tsakafo le 1,14,140,000 olombelona no tratrany zany hoe ataotsika aloha efatrala sy ray etsy sy ray tapitrisa no tratrany tsy fanjaritry-tsakafo any tsy fanjarian-tsakafo loha tonongo tsara tsy fa mitady misavoritaka kely le etran'le voanjo lasa vandro de atao tsara le izy fa io ny lakroanina mokany fa le lafin-javatra ohatran'izao zany mbola hetitsika kila zany fa misy akatika gazety hafa ndray ty fa gazety vahiny fa zao mampiseho zany fa manara-maso ny zava-misy fa hopiketsika isaky ny andininy am'izay ny Le Monde rehefa avy eo satria lava be le zavatra ny soratany Laurence Caramel de ho alaitsika iny rehefa avy eo rina de ho ampahafantaritsika ho an'ny mpanaraka atsika zany
fa andamy mazy rena rehefa avy eo zany a de ezaky ny anatratra ny fotoana fa ty arany zava-misy e de mbola mandeha zany le endriky le langa sy fampiasona na sy lay karazana inona moa zany e fampanimpanofisana nandritry ny fotoana nanaovan'ny mpanohatra sy ny vahoaka tonga saina sy ny fanavotam-pirenena la etsika tamin'ny sabotsy teo de niazakazaka nakany mahajanga raha misena nomboka ny zoma de eo efa namboarantsika no maliny aminy hoe ataovy tena mira tsara mihitsy le endriky ny demokrasia ka tsisy fitongolanana raha mahatsapy anareo fa mety ny zavatra ataonareo ary raha mahatsapy anareo fa miasa de manao ianareo ery mazava ho azy mahajanga mampiasa ny volam-panjakana de avelao le mpanohitra haneo ny heviny koa miaraka an'ireo vahoaka zay verina fa leo kivy ary tsy makasitraka an'izao endrim-pitantanana atao am'le fanjakana zao zay nge ny endriky ny demokrasia mirazotra e fa tsy demokrasia mitanila ka tsisy afaka anitsy satria le solombahoaka tiako Madagasikara 5 efa mba manao ezaka ao atsimbazaza manitsy satria mpanara-maso ny asan'ny gouvernemanta de fantatsika tsara nandresaka loi de finance rectificative nandresaka asambomera mikasika an'ireo lalàna mitsofoka am'izany assemblée nationale zany sy fifanatriana ny gouvernemanta masika fanehon-kevitra ataon'izany député Bokostodso zany sy re député miaraka amin'ny solombahoaka ny tiako Madagasikara na nyvondrona parlementaire zany na député Rastany zany na député Rodin zany sy ny député maro samihafa ao anatiny atoko tiako Madagasikara satria ny asa solombahoaka de manara-maso ny asan'ny mpanantanteraka mazava tsara zany zavatra resahantsika zany fa zao tsy ampy an'izay le izy fa misy asan'ny mpanohatra eto selon ny article selon ny voilà article 14 en constitution mampijoro an'ilay statut de l'opposition de misy le loi 2011-013 ao anatin'izay mametraka ny anjara asa amin'ny mpanohitra zay mijery ny asa ny fitondram-panjakana ka zany anjara asa amin'ny mpanohitra zany de tsy vitany fotsiny hoe miteny amin'ny ainao manjery fa mitondra ny hevitra zay heverina eny amin'ny sehatra rehetrarehetra ahafahana maka ny hevi-bahoaka sy ny hevi-pikambanana rehetra zay mahatsiaro ary mahita fa tsy mety ny fomba hitondrany ny fitondram-panjakana n'le firenena de zay le izy na de nitangainana an'le lalàna tamin'ny 2021 teo aza le misy an'le hoe opposition parlementaire sy extra parlementaire nefa misy opposition démocratique ambara ny constitution article 14 de tsy mahasakana mpanohatra tsy aneo hevitra any satria inina tsy avoaka le décret d'application didy fampiarana ahafahan'ny mpanohatra misehatra ao anatin'izany asa zany de miasa natery aza ny lalana na solombavam-boaka na ny birao politika ny antokotiko Madagasikara manameloka amin'ny fomba fiatsika rehetra na ny RMDM na ny panorama na zay rehetra nefa nitsangana am'izao fotoana zao ary mahafinaritra de misy vonona politika hafa amiray koa am'izao fotoana zao miteny mijoro de resy lahatra fa tsy mety io tsy maintsy miditra makany amin'ny resaka fikaonan-doha de mijoro koa miteny ny ALDR sy ny KMSI hoe tsy mety io midirina reo fikaonan-doha aiza ny FFKM aiza ny CFM aiza ny ACDDED am'izao situation zao sady difficile ny délicate ny chaotique eto Madagasikara de porofony ny adevitra efa nyresantsika hatramin'izay mbola tsy mijery koa tsika ny votoatin'ny article nysoratan'ny Le Monde de efa mahitsy tsika hoe iny avereny ray faly allo disaka mihitsy mason'ireo reraka mihitsy mijery hoe ito lay lohateny Madagasikara Andry Rajoelina le maître des désillusions mbola tsy mijery tsika ny votoatin'ny lahatsoratra fa mbola mijery fotsiny tsika ny lohateny de efa osy tsika hoe raha raty zavatra ty mahazana ane zany e entiny rina eo ny apahana article ao anatin'le izy fa hitondra fampanofisanytsika rina tamin'ny mahajanga zay efa mibelaka mahita maso ary efa tena ny fony vaoaka mahajanga fa tsy voarebireby de vitsy le olona nanatrika tsy araka le zava-nisy tamin'ny volana lasa taloloha tany tamin'ny heritaona tidy mola tarian'le savaty sa mahajanga io ray am'izay fa mitovitovy ihany tsara fa nahazo olona fa nisy hetsika video tany
somboaritsika eo le izy de jerevantsika faly fa zara fa nahazo olona ty le tany déplacement sava tamin'omaly fa zara fa nahazo olona le fitondram-panjakana tsy araky le zavatra nitranga roa taona lasa hery taona lasa le hoe tonga de tena feno vahoaka hiboka be misy de mandramby mioby mitehaka am'le fahatongavan'le filoham-pirenena fa fantatry le vahoaka am'izay hoe papanofo ty papanateny ty zavatra tsy misy nyresanty fantatry le vahoaka mahajanga fa marary azy na io arabe lycée anaovana forcine io hoe tsy maintsy alaina anaovana lalana araky ny nambara tany filakevitry ministra fantatry ny vahoaka ny mahajanga ny asa arbidiny zany zimina zany ary efa nytenen'ny présidente Elena Bezaza sainina ny PSD hoe mba zava-tsonge mba mahafinaritra raha makany mahajanga ianao tompoko de mahafantatra ny arivariva ny forcior amin'ny 4 arivo zany satria efa milatsaka ny hafanana de manao fanazarantena ny forcior de la côte ouest fa tsy côte est Tomasina ndray zay de iny ny vahoaka mijery satria ao anatin'ny fitiavana hoe reto ny ekipa ny tanàna de lasa raiky tapisaka le forcior lay arivariva ny forcior de lasa nisy fakamamina am'le stady de mipitehanao ny stady hatrany mizimnazy de gymnase moa zany de hoe anaovanao gymnase eo akaikiny hatrany amin'ny terrain tennis ary betsaka ny zavatra nampanantenainao de mbola tsy ampy tamin'iny fa tamin'ny sabotsy teo indray rina de milaza indray fa anao tanàna vaovao any fary tamin'ny Mahajanga 300 hectares fois 5 sa fois 2 sa fois 3 amin'ny 67 hectares de onozony le monde de io hoe mety raha nampanofonofo mpampianatra ozy izy amina fampanantenana raha sy fampanofisana amin'ny zavatra tsy hita maso de 300 hectares aiza ny vola anaovanao an'le flyover mbola problème le autoroute mbola tsy mandeha le tanamasoandro zara fa misy kely aingon-javatra kely mandehandeha fotsiny eo le téléphérique tsy hita maso le tramway le train urbain eto mba misy lalamby amboarina kely mandehandeha eto manodidina Antananarivo tsy maintsy atao tsara fa raha mihetsika koa le vahoaka de mamanirana mbola nampanofy ianao tao apiditra bis dimanjato ka hatramin'ny arivo isa de mbola tsy mety afaka am'izay lasa ndray hanao tanàna vaovao 300 hectares aiza ny vola anaovanao an'izany ty olazainy le monde io efa ao io am'izay aiza ny vola anaovanao an'izany de ianao de milaza hanamboatra RN10 RN13 atoatran'izao de efa mikitikitika kely hatray de isan'andro zany de manao fampanantenana efa eo amin'ny fitondrana mbola manao promesse foana sy nouvelle promesse foana mandeha isan'andro san'andro de io izy rina hoe efa io le izy de aleo aravakitsika indray rina suite niny article iny mipika indray aloha tsika zany andalana kely rina de lasitsika makany de tongany de ho an'ny savatsika resaka vanille rehefa aveo ndao ara rina aiza alefa azy faly io ndao ara enquête aux juges. À 18 mois de la fin de son mandat, le président continue de faire des promesses tous azimuts alors que la grande île s'enfonce un peu plus dans la misère. Valo ambin'ny folo volana tsy hataperan'ny fepitaona iasan'ny filohan'ny repoblika ny filoham-pirenena de mbola manohy manao fampanantenana etseroa kanefa Rainosy dia ao anatin'ny fasairanana tanteraka memiletika ary memiletika zay manko hoe un peu plus dans la misère ohatrany hoe mamantsika marto zay mamantsika fantsika le fasairanana manko mbola ohatrany hafahafa ny fomba ilazako azy fa le misère zany tena anatin'le tena hoe tena fampitehana ara-piarahamonina ara-piainana mihitsiny io koa mbola fantrana lalina de mbola toy zany izy le mondial izy à Madagascar, la population est étranglée par la hausse du prix du carburant. Alors que, alors que, terizy efa alors que, tatsamle hoe fampanantenana tous azimuts, fa mbola miverina izy ato, alors que les habitants sont déjà fragilisés par une forte inflation. L'État a augmenté les tarifs de 44% pour faire face à l'envolée des cours sur le marché international. Zay tratra
votenda mihitsiny any amin'ny fiakaran'ny fitsolika ny vahoaka malagasy mikitikidika an'io de kenda le kanefa vahoaka malagasy de tena efa maharefo tanteraka mihitsy amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana mafy de mafy forte inflation zany e zava-misy e mbola roa reny nalaitsika reny a ndray aloha za tsy manoatra n'izao zafady fa ndroa ny raisitsika reny ndray de ino resahantsika iny amina fampanentenany etseroa nefa mivahoaka ao anaty misera fahantrana lalina fahampitena tanteraka faharoa ampiakatra ny prix en carburant nefa hitatsika ny zava-misy aminy hoe efa marefo le vahoaka malagasy ary tsy mahatakatra an'izany 44% de oliza mba mieritreritra an'izany normal ave hitan'ny Le Monde Laurence Caramel manoratra an'ireny alavay anetsika ataon'ny RMDM miaraka amin'ny mpanohatra rehetra zany zavatra andresantsika zany de raha iza zany amin'ny toeran'le fanjakana tsy vita amin'ny manongo tena tsy vita amin'ny menatra amin'ny sarin-doha manao kasibosy manao lunette contre soleil fa tsy samy voky ny trano menatra mbola anao déplacement ampanantena ve za ty de ndao resantsika indray ty raha ity zao ny calendrier navoaka ny Andriamatoa Roland Ratsiraka avoakatsika ty satria ny antony tamin'ny zoma sabotsy nakany mahajanga satria mahafantatra fa hanao zavatra mpanohatra eto Antananarivo de sahirana le olombelona hoe anahirana ny zavatra ataon'ny Alain Miseza sy reto député sy ry pasteur Edouard sy ny team sy ny mpanora masiny sisa reto aty betsaka amin'ny mamaly de Roland Ratsiraka kosa olo-maboaka Madagasikara vao fidy tao Tomasina voalohany namoaka an'ity calendrier ty iresaka momba ny lavany de sambava tamin'ny sabotsy fahatelo amby roapolo ny volana Jolay de hoe tamin'ny 3 ora tao amin'ny Melrose an'izay zalahy Melrose e tsara ambory ny ranomasina mahafinaritra tsara dia tao andapa tamin'ny fahaefatra amby roapolo ny volana Jolay restaurant Maroantsetra tamin'ny 7 ora maraina fa ny andapa zany de atala efatra amby roapolo ny volana Jolay tamin'ny 2 ora sasany tao amin'ny Azovola de Voemara 5 amby roapolo ny volana Jolay 10 heures tao amin'ny Cristal reo zany programme amen'ny député Roland Ratsiraka hoe hanao tour de sava sy resaka momba ny lavanilina am'le monopolisation sy lesaka fanapotehana le tatsasy le asa fandrarana sy lay filierana lavanilina mihitsiny fanarehan'io tsy nahavono afo zany le ministry mivarotra ny vezivezy tany de nanao an'le hoe efa mandeha de navoaka ny lista hoe reto no mividy 75,000 ariary ny kilo amin'ny vanille verte reto orinasa zao authentique product sambavany sanal sinsisy zao vidy tonne sy ny karazany sinsisy satria mbola tsy mahasehatra an'le tseny reo ary ny tatsaha mbola menimenina fa mbola misy mividy amin'ny vidiny tsy ara-dalàna le izy de nahita an'ity calendrier navoaka ny député Roland Ratsiraka ty de avy any Mahajanga lasa nandeha nanao toritany sava aingana de inona solution hitany ny solution hitany de nitondra an'le resaka karatra numérika ndray ataony tatsaha iny zany amina situation maika be mila vahaolana ary zany mbola problème be zany resaka recensement resaka numérika io eto ary ianao manao karapokotany tsy tafavoaka eto ary ianao ampiasainao tamin'ny Covid-19 mipiasa ministère manao an'le fanisana iny ty an'ity rina le isaky ny komity loharano nga mbola mivoakatra amin'izao ny asan'ireny manao ianao resaka digitalisation amin'ny mpianatra riakatso manao digitalisation ianao amin'ny mpisotro ronono problème mbola sy tafavoaka de biométrika karahatiny de hoentinao any sava fa ahoana zany ny tadiavin'le olona 75,000 ariary tsy mividy ny lavany io tsy afaka tazomina elo lavanila maintso io de mitady izy tady avy vidy zay de mandeha amin'ny akelikana fokotany kely fotsiny ianao de zara aloha fa alefa sy faly zara fa raisin'ny olona efa tonga saina zalany olona vaizo e tsy karaha tamin'ny nomaly tambadiky nomaly tamin'ny eritônina e fa hafa zao fa zao félicité na zay mijoro satria misy zavatra marobe zay verina fa
tokony hijoroany rehetra zany. De zao nataony député Roland Ratsiraka satria tany le filoha nge hoa mampime be mamono afo e, ahafahany mamono afo de ohatran'le hoe transporteur de natsony izy mihitsy miditra tretra fa tsy mba mampiasa n'le ministra izy na le PM de mena sakafo ray vilitany avoloha justement, de nisy petit déj tsara de lasa izy koa ato am'le carburant, de lasa izy aty am Covid-19, de lasa zany le filoha am'izao fotoana zao am'mahajanga satria fatany hoe inona le situation misy. De ohatran'izay koa le tany sava misy olo mamoaka manao torona sava de lasa koa izy niazakazaka. Zao nambarany député Roland Ratsiraka omaly niaraka tam'ireo mpamboly lavany Antsamava avoka izy faly aloha vakiko ny soratra, vakiko aloha ty soratra ty. Zao ny tany tam 13 Jolay tam sabotsy zany io mihaino ny Tatsa, Sambava sy ny Mpandrarà Roland Ratsiraka tsy mbola nisy ny vahaolana maritra fa cinéma mividy lavan'olo 75 000 ariary misy. Total tonnage latsaka ny 500 kg lavan'io maintso 75 000 ariary raha 4 000 tonnes isa-taona. Enjanjany voatery mividy ny orinasa folo satria mahazo pression ary matahotra tsy mahazo agrément. Nefa hono zany de hoe zay orinasa madio de mahazo agrément ozy Ramsey Omaly. Orinasa 90 mbola miandry tsy nividy mihitsy. Zay nge le problème e. De niteny le filoha hoe nitondra mpandrarahana lavan'io niaraka taminy Omaly hividy lavan'io. De latsaky ny 50 000 ariary kosa no betsaka mividy. Andapa Antala Voemara manakara. Ay andapa Antala Voemara manaraka tamin'izy tato Sambava zany ty. Zao le zava-misy ny teneny le solombavamboaka miasa any ambadika any. De alefatsika le vidéo ny député Roland Ratsiraka satria ty vidéo ty zany de mamaky mihitsy ny am'le hoe zao le situation le resaka lavany. De miaraka am'letry ny Lacroix iny de misy akanjo orange. De alefasa aloha le soratra faly fa vakiko kely le soratra de manaraka an'iny le vidéo. Ohatrohatran'izany zany endriky le contestation le olona miodina any ambadika rehetrarehetra any. Tsy fa le ray. Ohatrohatr'izao zany le izy. Eny alefasa aloha tonga de le vidéo ary nandeha. Aloha tonga de le vidéo. De enotsika le izy. Mahendom-boanjo ary mamono afo. Fa grave ty. Ale député Roland Ratsiraka koa tonga de manao torona sava de miresaka de tena mitondra lay problème miaraka amin'ny vahoaka de ohatran'izao lay faneho-kevitra tam'izay. Tsapa zao fa zay toerana jiaby nandalovana na Sambava zay na ty andapa ty sy ny lalana jiaby tsy afapo ny olona amin'ny resaka lavany satria olona anakifolo any no mividy ary ankaterena no anaovana reo olona zay mivanga reo ividiana 75 000 tsy tafavoaka satria mbola tsisy agrément. Donc tsy fantatra hoe iza ny azo agrément na iza tsy azo agrément. Donc zany tsy mandeha milona le izy ka tsy mety satria be loatra le jadona amin'ny lavania ny vahoaka ny andapa ny vahoaka ny sava dia mila lavany malalaka topolasy topovavy. Ok sa tsoke kano zany oka zay jadono politika atao amin'ny lavany io de mangataka amin'ny fitondram-panjakana zay ty couleur entiny zare isan'andro aza sina resaka politika ny lavany avlay malalaka ny olo mahazo agrément avlay malalaka ny olo mividy mihoatra ny 75 000 ariary ary mandefa lavany anivelany amin'ny prix zay mamety anazy ohatrany taloha. Oka zay fanjakana mampiendriky firenena mila mandroso firenena mila miova couleur. Ok sa tsoke kontatsika jiaby zava-be tany jiaby sava tsy afapo resaka lavany na ho avy aty ary andorajoeny dia tsy voavay problème io satria ny agrément tsy voava ny olo manano zato agnatiny ao agnatiny zany mamana vatomanga ary $50 mbola tsy voava agrément tsy mbola voava mitaky tantsa mba normal ny fiainana fa tsy volomparasy ty lava mitondra ny firenena.
l'avenir produit jiaby Madagasikara ary mila agrément olo jiaby zay tokony mandefa l'avenir ekana satekena ohatran'izay le izy de nalefa atsika reny hoe onga Roland Ratsiraka hoe solomamoaka Madagasikara na ho avy aty ary Andry Rajoelina tsy avahinininy zany de nytanysainy teo nyresaka agrément nyresaka prix nyresaka fijerevana fitsonjovana an'ireo tatsara eo fa io moa zany solution pommade foana nyresantsika hoe rehefa misy mararina mivoto de hosorana an'le pommade kely fotsiny de ohatrany hoe manala an'le fanaitaina fa le aretina mbola ao anaty eo mikika fa izy io zany de tokony hoe hopotserina ve le vai satria sao de mbola misy raha mianglinao na anao na rano na sahala am'zany fa lasa solution pommade na osotra amin'izy de tsy mitondra vahaolana makaisakoriny reny ny zava-misy tamin'ny sava de mahendy moanjo moa zany ny mpanohana sy ramosesiny rehetrarehetra de niazakazaka tany satria amafa an'le déplacement nataon'le solombavaboaka sy le vahoaka zay efa miakatra ary efa sorena amina resaka lavany ianao raha tsy niaina teto Madagasikara raha tsy mivezivezy tany sava ianao tany diana tany analanjorofo tany sud-est tany atsimo atsinanina vatovavy fitovinany ka raha tsy hainao ny fiainany tatsaha de aza mitetatety hitondra vahaolana numerika zany fa hafa ny vahaolana tadiavinao anatin'izany adevitra rehetra zany donc izy ty zany tsy olana Antananarivo rery tsy olana Toliara rery resahan'ny Lacroix na ny resahan'ny Le Monde fa olana Madagasikara ray manontolo amina resaka lafinjavatra zay tsy voava de io resaka vany io efa voninao efa hitako président Alain Mseza maka toerana tsara tsika satria i resaka lafinjavatra maro président Alain Mseza dia ny namana rina no andray azy fa ity aloha zany vokatry ny tamin'ny sabotsy de ohatran'izao no ny tanysainy ny RFI azy azo toerana rina de zao ny tanysainy ny RFI azy de ovakiko kely le izy zany mba ho hitatsika satria io le izy la plateforme de l'opposition Rassemblement des opposants à Madagascar pour la démocratie, RMDM, avait appelé tous ceux qui souffrent de la hausse du coût de la vie à se réunir ce samedi dans l'enceinte du Macro, bâtiment appartenant à l'ancien président Marc Ravaloman. Mais les forces de l'ordre ont barré l'accès aux responsables des partis, à leurs militants et sympathisants de Tserevona Betsakniol la Toupko. Et va tonga am sehatry resa pireneny ty cause ty. Ity resaky ty, ity adevitsy ty, ity raharaha ty. Ola ho avy eo président Alain Mseza anazava azy fa ity de mandre araky ny nambarako teo camion tsisy maro sarera ary 4x4 tsisy frein zainy satria rehefa tonga ao anatin'ny fahatapahakevitra phase d'acceptation vahoaka de mijoro izy ary maka ny andraikitra tandrify azy rinary eny ary mazavy zay anjarantsika ami'saintsaina nyle fandehan'le toetra raha araka nambarany faniry razafy manatany teo dia iny Alain Mseza iny efa miazakazaka efa hitantsika ao an-damosiny iny avy hatrany dia nandray toerana izy de miazakazaka manao fetsiketsehana madinidinika Alain Mseza efa avy nanao échauffement ka dia oraisitsika izy atao miara-manonja MPS radio Maday zany fa almeravanao andriamatoa Alain Mseza ianao moa zany filoha lefitra eo anivon'ny RMDM ary akoatran'izay ihany koa dia mpailalana juriste akoatran'ny izay ihany koa dia mpanao gazety ihany koa ianao satria efa nisy fotoana ianao nanao gazety tao amin'ny radio pirenena tao dia akoatran'ny izay ihany koa ianao dia taranaka MDRM tia tanyrazana BDB zany ny kasikety isaloranao ty ka dia nefa ny lohanao ray ihany dia fantanina peraka aminao ary aloha zao de ny hoe manahoana aloha ny fahasalamana taorinan'ireny kitositosika teny amin'ny macrobioritriky reny aloha misaotra betsaka namana rina misaotra koa ny namana fanirina no famelabelarana enjanenjana teo iny miaraba ny mpiaino sy mpijery ny RMDM rehetra na eto Antananarivo Madagasikara ary any velany tsika aloha voalohany indrindra miaraba tsika rehetra tsy maty voamanaina
ho an'ireo mpitolona aminamina ihany tsy de misy olana loatra akory ny fahasalamana ny namana rina fa de mitoy ny tolona fa ny zavatra lehibe de ny zao fifankahitantsika zao a de everiko fa ny zava-dehibe de ny fisaorana ny vahoaka malagasy a reo tonga nanatrika tamin'io fotoana io ary nieritreritra ny afaky fampidinika sy tafasira ao anatin'ny